Fanondrahana sy mba fiteny misy hatramin'izay ny fanondrahana ho an'ny tanimbary sy alandrana. Fantatra ankehitriny fa mila rivotra iaina ny fakany vary. Koa satria mitakirano ny fihavana, dia io fihavana io aloha no ibaiko ny fanondrahana. Amin'ny seria dia velona, misy aina ny vary matoa ampanovitsika ireo rehetra ireo. Koa raha voalaza hatramin'izay ny antony havana matetika ny vary, dia tsinona no antony fa ny andringana tanteraka ny ahidratsy. Avaina tanana amin'ny voalohany, manahirana kely io. Fa rehefa maina tsy misy orana, maintany, ahoana hoy ianao ny fomba mbola hiavana ihany? Voatery mbola hikaroka hitady pompin-drano indray ve? Andeva ana ny olana. Ity misy fomba iray, omby, griffe de fer, afaka mandrangondrangotra eny antsefatsefanketsa rehetra eny. Izany no fanambo manendrika ny toetsaina sy tokony ananana amin'izao vaninandro misy izao. Atsaraina fotsiny izy amin'ny manaraka. 20 janoary 2024. Tonga ihany ny orana. Ela ny ela. Diso tara loatra nefa fa firifiry moa ireo mpamboly sasany andro no nitondra faisana. Saina tia karikaroka toy izay hita teo izay hatrany anefa no nitaoman'ireo namana ato amin'ny seria nampandrisy ny tsy fisindrano tany Ambatomravavy. Fa teo ihany koa ary tsy nataony ambanin-javatra ilay toetsain'ny seria mampiasa fambolena ara-biolojika. Manana izay mampiavaka azy ity hetsika ara-pambolena natao tany Ambatomravavy tasy ity. Hitantsika fa eo amin'ny vanim-potoana mahavaky ravina faharoa miketsa no manomboka mivelatra sy mitombo ny taona, ka ny fanaovana fihetsika mahery sy amboletra azy eo am-panongotana dia mampitavozavoza sy mampahetsika ny fitombon'ireo ravina roa voalohany ireo. Tsy mba tia vatravatra na tia erisera tahaka ny zazam-bola marefa ny vary, ary izany no antony anitsana azy alohan'ny fivoahan'ny raviny fahatelo. Herinandro vitsivitsy aty aoriana ny fihavan-tanana vao manao fihavana faharoa. Miditra amin'izay eto ireo milina fihavana isan-karazany azonao isafidianana. Ny milina fihavana SRI 04 no lazaina fa mpanjaka, fampiasa amin'ny tanimbary lava matoratady, tsy manimba fakambary. Mila rano izy mba tsy iraikitra amin'ireo kodiarany ny fotaka, raitra raha ny SRI 04. Ity milina fihavana mendry tsokony, sarcleuse hérisson, ity kosa dia mahomby raha somary mafimafy ny fotaka. Ny 09 mixte dia tiadavin'ny olona maro noho izy mora kirakiraina sy maivana. Ny milina fihavana miomby, sarcleuse griffe, dia tsy fahita matetika ary tsy ampiasaina firy. Misy karazana milina fihavana miomby afaka indray miava laharan-ketsa, telo miaraka avy hatrany. Ary samy mety havanana ketsa série 20 io na ketsa série 25 na série 33 cm. Mba hevero aneny mahavetivety foana ny famitana ny asa amin'iny, sady tsy lany fotoana no tsy lany vola. Hoy indrindra ireto tanora mpiofana, ny zava-dehibe aminay dia ny mahay mifidy izay tsara nefa mora. Izany indrindra ny fikarohana atao amin'ny trano fanaovana taozatra taoezaka. Aoka mba tsy hanebaka ireo fitaovam-pambolena voatanisa maro teo izay, fa tsy nanaonao foana azy ireny tsy akora ny taoezaka, izay tsy halany fotoana anao no nikendreny. Fitaovana efa voasedra, vao marinara teknika avokoa mantsy ireo, vao nahariary ho hita ny besiny maro. Ny iraka ampanaovana taoezaka dia ny miary ireo ezaka sy zava-bita hatramin'izao. Very koa ireo ekipan'ny taoezaka, nandresy anady ka mendrika sy deraina eto. Antenaina fa mbola hibata ny fandreseny indray amin'ny ho avy. Ny vary no aoka higoka ny tombontsoana ampianarin'ny SRI ny momba azy. Fa isika kosa aoka handrandra fifaliana tahaka ny hafaliana ireto olona ny oto vokatra be niaraka tamin'ny taoezaka ireto. Velomo amin'ny hetsika manaraka indray.